Mbola amin'izay sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana azy hatrany dia tranga matetika mahazo ireo mpianatra ny tsy fahalalany taranjam-pampianarana hosany atsy aoriana. Anampy ireo mpianatra mba ho tompon'ny hoaviny dia nanapa-kevitra ny ampiditra taranjam-pampianarana vaovao stage d'observation orientation ny sekoly iray eto Andrenivohitra. Matetika ny ankamaroan'ireo ankizy dia miroro-saina mikasika ny taranjam-pampianarana hatrehany aoriana kely. Misy mihitsy aza ny diso safidy noho ny antony maro samihafa. Ho fisorohana izay tranga izay dia nanapa-kevitra ity sekoly sy miankina reto Andrenivohitra ity hampiditra ny stage d'observation orientation ao anaty taranjam-pampianarany nanomboka ny taom-pianarana 5 ambin'ny 7 nahatsapa ny fahombiazan'ity taranjam-pampianarana vaovao ity ireo mpianatra. Ny stage mampianatra ny ankizy anankiray zany mba hilofo bebe kokoa amin'ny fianarany. Dia mba ahafahany mifantoka tsara hoe inona ny azony ataony dia fantany hoe inona le asa hovidiny rehefa vita le fianarana. Le izy zao manampy an'ilay ankizy hisafidy an'le asa tiany ataony teny izao. Dia amin'izay zany izy rehefa fantany hoe izao no tiako atao dia efa manao fanomanana izy ahafahany manatratra an'le tanjony. Natao hanampianareo mpianatra eo amin'ny safidiny ity taranjam-pampianarana stage d'observation orientation ity. Tanjona amin'ny tetetika asa ara-panabeazana ity ny ahafahan'ireo ankizy mifehy sy mandray an-tanana ny hoaviny.